tonga soa indray sika atao anatin'ny fandaharana kirakira izay sehatra hanomezana lanja kokoa ny lafin'ny asa tanana sy ny taozavatra malagasy indrindra ny sika dia hiaraka amin'ny Ramatoa Hortensia sy Andriamatoa Martin izay misehatra ao anatin'ny lafin'ny fikirakirana ny zavatra hitantsika atao aoriana io sampiandrasiny helitsika fa tsy dia atombontsika avy hatrany ny fanadihadiana sy ny fampiresahana amin'izy mivady rehetra. Miarahaba ny Andriamatoa Martin sy Ramatoa Hortensia. Tonga dia atomboka antsika avy hatrany amin'ny fanontaniana izay betibetsaka ny tsy mahafantatra ny le hoe papier antemoro. Inona le papier antemoro? Ny papier antemoro dia karazana taratasy anankiray azo avy amin'ny hodikazo. Hodikazo izany no ahodina mbola mandalo dingana maromaro izay vao tonga n'ilay taratasy. Izany hoe ny akora fototra ampiasaina amin'ilay papier antemoro dia hodikazo. Hodikazo izy io dia any amin'ny faritra atsimo atsinanana iny izany no tena faritra misy an'ilay izy. Misy famokarana zavatra hafa ve fa ataonareo amin'izao sa hoe tena mbola le papier antemoro izay foana no ampiasana? Ia, izy moa zany raha ny tena marina dia ny papier antemoro moa zany dia mazaka tena ary izy koa nefa dia azo afangaro amin'ny zava-maniry maro samihafa ireny toy ny hoe akondro sy ireo karazana akora izay afaka mifanaraka aminy maromaro izy hitantsika eny toerana maro samihafa ny an-tsaha eny. Tena papier antemoro ve zany zao ty le ataonareo ty? Tena le papier antemoro ty sa? Ty zao tsy tena papier antemoro ty zao. Le anankiray tena izy hodikazo fa ty zany zao taratasy ny ampiasainay amin'ity. Misy kirakira ray ho aseho amintsika eto izy mivady miaraka amintsika atao anatin'ny fandaharana hoe efa anatin'ny fiketrehana sy ny fikirakirana tsika inona indray ary no vokatra azo atao ao anatin'ny papier antemoro dia jerentsika hoe ohatran'ny izay fikirakirana zay. Tena olana sedraina amin'ilay fanaovana an'ity papier antemoro ity. Ny olana sedraina zany zao dia ny eo amin'ilay arak'ilay voalazanay teo zany hoe ilay akora ampiasaina amin'ilay izy efa mihasarotsaritra ny hitady azy. Dia izay ny tena mahatonga anay ihany koa zany manao fikarohana amin'ilay hoe zavatra hafa indray ny ampiasaina. Ny vidiny koa zany tsy arakarak'ilay laninao amin'ilay izy zany ny vidiny. Le fanaovana an'ilay asa tanana ihany koa zany efa mihabetsaka le manao an'ilay izy dia misy olana majinijinika sedraina koa ny amin'izay. Manana heritreritra ve nareo anatin'ny hoe famokarana an'ity papier antemoro ity hanitatra le orinasa toke le orinasa zany le orinasa majinika ampiasanareo amin'izao? Ia, izay tokoa moa zany dia manetretra ny hanitatra an'izy ity fa ny olana amin'izao fotoana zany le eo amin'ilay hoentimanana sy le amokarana an'ilay vokatra vokarina satria ny olana kely zany ny vidin'ny matiera premiera zany lafo dia lafo tokoa amin'izao fotoana nefa ny vidin'ilay entana tsy miova dia somary manano sarotra kely ihany. Ka ilaina zany ny fiaraha-miasa raha ohatra ka azo atao fandaminana zany eo amin'ny sehatran'izay toedrara izay. Inona no hitanareo hoe tokony ho tena ho ampiana ao anatin'ilay famokarana an'ilay papier antemoro, fanampiana tena ilana amin'ilay famokarana papier antemoro? Eo amin'ilay mpandray vokatra zany zao no tena olana aminay satria izay afaka mamokatra foana fa eo amin'ilay hoe raha tsy misy mpandray ilay izy dia mikatso fotsiny ilay asa zany. Dia izay zany no tena ilanay fanampiana eo amin'ilay olona mpandray an'ilay vokatra.
mahavita mamokatra firy nareo anatin'ny indray andro raha ity zavatra ity zany? Raha ty ataontsika ity zao afaka mamokatra cadre eo amin'ny 10 isa amin'ity 20 isa zany e, fa 10 satria tsy maintsy miaraka le carte sy le enveloppe, de 20 isa amin'ity zany. De le izy koa indraindray miankina amin'ny toetrandro, rehefa tsara ny andro de afaka miasa foana ianao, fa raha vao avy ny orana zany de efa tsy afaka miasa ianao satria tsy mety le izy amin'le orana. Misy penina manokana natokana anoratana amin'ny livre zany sa hoe mety daholo rehefa? Mety daholo rehefa penina afaka anoratana amin'ny daholo. Inona daholo moa zany zao ny vokatra azo avy amin'le papier antemoro raha reto hitantsika reto zany zao, ohatra hoe misy ny inona de misy zavatra hafa ve mbola azo atao koa? Reto hitantsika eto reto angamba aloha zao no lazaiko tsirairay fa ankoatran'ireo mbola misy zavatra be dia be azo atao. Ity zao le nataontsika le teo de miaraka amin'ny valopony, ity misy valopy, carte de vœux zany ity, de misy karazany amin'ireo zany ny refiny, de zay refy manaraka norme. Refy manaraka norme. De ity indray zao album vita amin'le tena papier antemoro ity, vita amin'le hodikazo, de ny ivelany ratin'akondro de mifangaro karazana ravina, de ahitantsika karazana coquillage kely décoration amin'le izy. De ity boaty afaka hitehirizanao karazan-javatra, afaka asianao zavatra zany ao anatiny, vita amin'ny papier antemoro ny tena fototra, fa ny ivelany ihany zany no nasiana ratin'akondro. Ity zany zao misy koa ity cadre photo. Ity indray zao cadre photo, sady afaka mitsangana no afaka mitsivalana. Tsara tarehy be. De reto indray fasiana cadeau zany, saka cadeau zany reto, de arakarak'izay refy ilainao ihany koa zany de azo atao amin'ity ihany koa. Ity zao le vita avy amin'ny taratasy, fa ity tena vita avy amin'ny hodikazo, ity le tena papier antemoro. Raha ohatra ka linisika amin'izay lafiny famokarana fanjifana ny papier antemoro zay de misy laharana mipetraka io ambany io andraisatsika etsotsika anaovantsika ny famandriana sy ny fanontaniana raha misy ny fanontaniana tiantsika ho apetraka. De arak'izay ary zany mifarana hatreto aloha ny fiarahana tamin'ny Andriamatoa Martin sy Ramatoa Hortensia makasitraka be dia be amin'ny fivahiniana atao anatin'ny fandaharana kirakira atao anatin'ny RTP live. De ngamba ny faranatsika amin'ny afatra kely ho an'ny mpanaraka ny fandaharana sy ho an'ny mpanao asa tanana. Afatra fohy zany no apetraka eto am-pamaranana. Voalohany indrindra zany de tsika malagasy ny tena tokony akafia an'ireny asa tanana vitantsika malagasy ireny. De ny afatra manaraka ihany koa angamba de le hoe ny fanjifantsika an'izy ireny zany no ampivoatra ny ara-malagasy eto amintsika zany e. Zay ngamba no afatra fohy de mirary soa atsika rehetra izay nanaraka ny fandaharana. Mpanao asa tanana hafa indray no etsika ao anatin'ny fandaharana manaraka manao mandra-peona amin'ny manaraka indray.